fifaliana drany tomboky lasy sy tombovavy nitsidiana ny tokantraninao amin'izao alina izao tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Nisy nanely trakta tamin'ny anarany kandida Marc Ravalomanana taorian'ny fiafaran'ny fampelezan-kevitra omaly teto andrenivohitra sy ny tanàna sasantsasany avy mitsipaka marindrano ny voalaza atao anatin'izany trakta izany ny mpisolo vava miara-miasa aminy sy ny talen'ny fampelezan-kevitra androany. Fisolokina no nataon'ireo olona nampiely izany trakta izany ary efa nametraka fitoriana ny KMMR. Efa nandray ny andraikiny ihany koa ny manam-pahefana ka efa nisy ireo voasambotra tamin'ity androany ity. Vaovao tatery ny Dina Razafy Manotrona sy Rivo Rajaonarivelo. Atranga tsy napoizina niseho ny aliny alatsinainy 5 novambra ifo talata 9 novambra 2024 ny fanaparitahana trakta ahitana ny sarin'ny kandida Marc Ravalomanana miaraka amin'ny anarany KMMR na ny komity manoana ny Marc Ravalomanana tamin'ireo tanan-dehibe eto Madagasikara toa Antananarivo sy Antsirabe. Miaro lainga sy fisolokina mitarika ny olona tsy hifidy io taratasy santo izay tsy pahan'ny mpanoana sy mpiaradia amin'ny kandida Marc Ravalomanana marindrano tanteraka. Nandray ny andraiky ny avy hatrany rahateo ny vovonana mpanoana ny kandida. Misy zavatra niseho tamin'ny 3 maraina nolazain'ireo ekipanay nahita fa misy taratasy toy izao naparitaka eran-tanàna Antananarivo. Ity taratasy ity dia milaza mitondra ny anaran'ny président Marc Ravalomanana ary milaza sady mitondra ny sariny. Ity taratasy ity dia naparitaka ary milaza hoe miantso ny olona tsy ankatoy ny fifidianana fa tsy tonga hifidy ary dia taitra be izay satria tsy avy ato amin'ny fohy be KMMR no nivoahan'ny taratasy io ary dia nanomboka teo izay nanangona n'ilay taratasy ary niantso ny tompona andraikitrisasokajiny dia tao anatin'izay zay nametrahanay ny fitarainana tany amin'ny seni izay io no karakara ny fifidianana fa tsy rariny raha ohatra ka misy mampiasa ny sariny président Marc Ravalomanana sy ny anarany ary nefa tsy nahazoana lalana avy amin'ny karakara fifidianana avy aty amin'ny antoko TIM sy ny KMMR izany taratasy izany ary tsy ankasitrahana mihitsy ny zavatra voasoratra ao anatin'io taratasy io ka dia mijoro eto izahay manao an'izany fanakianana izany ary manao ny fanambarana fa tsy avy aminay na ny kandida Marc Ravalomanana ny taratasy toy izao milaza fa tsy tokony andeha hifidy ny olom-pirenena. Fantotoana sy fanaratsiana kitsirantsotra izao an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ity zava-misy ity raha ny fahitan'ny KMMR azy. Nanamafy ny mahademokraty no sady mahampanara-dalàna ny kandida filohan'ny repoblika izay nanentana ny olom-pirenena anefa ny adidiny mandritra ny androm-pifidianana rapitso moa ny mpisolo vava azy nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety Tembelera Kadivato androany. Nisy tsy fanarahan-dalàna mitranga alina ny fo androany maraina izay tena mametaveta ngamba ny azoko ilazana azy Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny KMMR satria efa niandro tamin'ny 3 maraina zany izay olona ratsy sitrapon-tany nanao an'ity afisy ity izay mamiprisika ny olona tsy hifidy aloha voalohany indrindra rapitso 7 novambra izay andro ny fifidianana ary ny ato anatin'ny ato dia nasiany fanazavana misimisy hoe satria mankatoa ny tsy fifidianana mankatoa ny fanakirotanana Andriamatoa Marc Ravalomanana izay ilainga tanteraka amin'ny olona tany-tandalàna ny Madagasikara dia fatra manaja lalàna koa ny KMMR sy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nanao fitarainana izahay androany maraina tany amin'ny seni ary nangataka izay hoe mba mandraisa andraikitra nareo azafady satria misy tsy fanarahan-dalàna hita maso ty zavatra mitrango ity. Dia nangataka tany amin'ny seni koa izahay hoe omeo alalana izahay anao an'izao communiqué de presse zao dia nahazo alalana izahay izay ho aparitaka ho anareo rehetrarehetra rehefa avy eo. Ny alalana azonay dia anao an'izao communiqué zao koa dia misy alay-panahy koa anoany hoe mbola manao propagande ny KMMR. KMMR tsy manao propagande fa vototohana zoan'ny KMMR sy ny kandida Marc Ravalomanana. Efa nisy ny fitoriana nataonay contre X efa mipetraka any amin'ny polisy izay zavatra izay efa misy ny fitarainana nataonay any amin'ny
seny ary zany a de manamafy ny fangatana eketraketra hoe a langy ary diso tanteraka ity taratasy lazaina fanemin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ity izay zany eto de mitsipaka maharindrano fa tsy nikaimeme raha tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana no nanao an'ity taratasy ity ka angatahana ny vahoaka malagasy ketraketra tsy akanavaka tsy andray an'ity fa osoko ty zavatra ty ka ho fanamafisana an'izany izahay dia mampirisika ny olona rehetrarehetra hifidy rapitso 7 novembre. Tsy kely lalana tokoa ny ratsy ka dia mila mailo hatrany ny vahoaka sy ny olom-pirenena manoloana ny zava-misy tahaka izao. Fa iray andro mialoha ny fifidianana dia miantso amin'ny fitoniana ny CFM na ny Conseil du fampihavanana malagasy. Efa vita izay ny fampelezan-kevitra ka azo lavizaina fa nizotra am-pilaminana ihany koa na dia teo aza ny olana toy ny herisetra nataony mpanohana kandida iray ho hatrany avy eo anivo ny CFM mbola miantso hatrany kosa izy ireo nitohizan'ny fitoniana mandritra sy aoriany ny fifidianana. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Fotoana fohy sisa dia hiatrika ny fifidianana isika eto Madagasikara. Dingana iray izay no vita dia ny fampelezan-kevitra. Azo lazaina olona ihany tamin'ny ankapobeny na dia teo aza ny olana toy ny korontana sy ny herisetra teo amin'ny mpanohana kandida iray. Miantso ny tohizan'ny fitoniana araka izany avy amin'ny CFM mba ho fifidianana milamina sy herendoza no iaina ny malagasy. Tsy mandritra ny fifidianana ihany fa aorian'ny fifidianana fa indrindra aorian'ny fivoahan'ny vokatra. Hita aloha ny dingana voalohany dia ny hoe fampelezan-kevitra mialohan'ny fifidianana. Zany koa nefa dia isaorana ny vahoaka malagasy, isaorana antsika mianakavy, izay ilay toe-tsaina malagasy, isaorana antsika mianakavy fa na dia teo ary ny zavatra kely tena tsefatsefany teny amin'ny akapobeany dia nisy any ny fitoniana sy ny filaminana amin'ny akapobeany ho dia isaorana sy ankasitrahana ny rehetra zany na nisy ambatan'olona na ireo olona tsirairay na ny sehatra sy ny tompondraikitra isa-tsokajiny tamin'ny fitandronana zany hoe filaminana sy fitoniana zany dia misaotra indrindra ka dia etsika mianakavy mizotra miandalantsika mba hoe miezaka hitandro an'izay le fitoniana izay amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mba tsisy ampiasa herisetra na sanatria anakorotana ao arinan'ny fifidianana ihany koa dia mba hotohizantsika zay le fahendrentsika zay hoe miezaka mitandro zay le soatoavy ny filaminana sy ny fitoniana ny fifanantonana ny fifampiresana ny tsy fampiasana herisetra. Manao antsoavo araka izany ny CFM ny tokony andraisany tsirairay avy ny fepetra manandrify azy amin'ny fitandrona ny filaminana sy ny fitoniana fa eo ihany koa ny anajan'ny tsirairay ny soatoavina mahamalagasy dia ny fandalana ny fihavanana. Iverenantsika kely kosa ny vaovao mahakasika ny fifidianana dia anisany rotsaka amin'ny fanaramaso ny voka-pifidianana ihany koa ny safidy na ny sampana anaramaso ny fifidianana ivon'ny demokrasia ifarimbonana faritra 7 eto Madagasikara no iompana izay fanaramaso izay ary distrika 4 manomboka amin'ny fisokafan'ny birao fandatsam-bato ny fanaramaso ary mitohy hatrany amin'ny fanasambato. Raha tsika vetrany ny fanadihadiana entin'ny Jessica Miray teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Mba hiantohana amin'ny fampangararana ny fifidianana dia irotsaka antsihatra amin'ny fanaramaso ny voka-pifidianana ihany koa ny fiarahamonim-pirenena na ny safidy. Faritra 7 manerana ny Madagasikara no iasan'izy ireo dia ny faritra Amoriny Mani, Analamanga, Androy, Antsimo Andrefana, Atsinanana, Boeny ary Sava ka distrika 4 ao anatin'ireo faritra ireo araka izany no iompana ny fanaramaso. Isy araka izany ny fandraisana antso avy amin'ireo faritra 7 ireo mba hahafantarana mivantana ny zava-misy any an-toerana. Ato anatin'ny fitoerana safidy indray dia misy eo amin'ny efatra zany ny asany. Ny anankiray zany dia kirakirana mahakasika an'ilay hoe alaina telefona zany sy amin'ny alalan'ny informatika zany ireo vaovao avy any amin'ireo faritra miisa 7 voalazako teo ireo.
dia io zany le antsoina hoe toerana fiatsoana sy fandraisana soratra. Ny fomba fiasa faharoa dia hoe toerana fitrandrahana ireo voka-pifidianana. Izany hoe rehefa azo ilay vokatra dia misy inona moa izy ity fanaovana an'ilay anaovana an'ilay fikirakirana an'ilay vokatra. Ny fahatelo indray dia famakafakana ny vokatra sy fanaovana ny tatitra, ary farana zany fanaovana misy koa anankiray hoe famahana olana mivantana na natsoina amin'ny teny anglisy hoe situation room. Izy io dia toerana famahana olana zay dia ahitana ny avy ao amin'ny CENI zany izay ato amin'ny fanoa sy fandio, ary ny avy amin'ny tetika asa namana dia ny PEV. Ho avy eo ihany koa ny tompona andraikitra ny fitandrona filaminana toy ny polisy ny gendarme raha sanatria ka misy ny ilana ny fanampindry zareo. Manomboka amin'ny fisokafan'ny birao fandatsaham-bato ny fanaraha-maso hatramin'ny fikatonany ary mitohy amin'ny fanisana ny vato. Anisany azo dika mitovy amin'ny fitanana an-tsoratra na ny PV ihany koa ny safidy, ka iny no atao porofo entina hanarahana maso ny fifidianana ary koa entina hitoriana raha sanatria misy ny tsy fitoviana eo amin'ny voka-pifidianana. Azon'izy ireo atao tsara moa ny mametraka ny fitoriana raha sanatria misy izay olana izay. Tsy azon'izy ireo atao kosa nefa ny mamoaka ny voka-pifidianana. Ny voalohany aloha mahakasika an'ilay hoe rehefa manara-maso izahay dia voalohany manomboka amin'ilay fisokafana iny dia ny fizotrany dia ny fikatonana dia ny fanisam-bato. Araka ny voalazan'ny lalàna dia mananjo izahay mpanara-maso ny fifidianana azo dika mitovy amin'ilay fitanana tsoratra ny fifidianana, kopin'ny PV iny zany. Raha sanatria ny vava misy hoe ataontsika hoe very daholo ny PV-n'olona rehetrarehetra. PV io misy eo amin'ny folo mahery eo mahazo anazy SRMV, ACC, district, ny délégué candidat rehetrarehetra, société civile. Raha misy zany miady dia manana valeur juridique zany hoe raha sanatria tonga amin'izay olana zay tsika dia manana an'izay zany ny ilay PV ananana iny. Izy iny araka ny voalazan'ny lalàna tsy hoe izahay amoaka voka-pifidianana, hanana izahay amin'ny roa rahanay maso, fa izahay tsy amoaka voka-pifidianana. Araka ny voalazan'ny lalàna koa dia tsy anjaranay izay, tsy asanay izay, fa manana an'iny kosa izahay mampanara-maso hoe jerevanay hoe move nanaraka an'ilay fitanana tsoratra ny vokatra ny voaka ofisialy. Izay no anisan'ny ilanay an'izy iny. Dia raha anao fitoriana izahay tsy na mila porofo, dia izay koa no anisan'ny ilanay an'ilay hoe ampiasanay zany an'ilay PV. Hatreto izany dia vondrona maro na avy eto an-toerana io na avy any ivelany no efa nirotsaka hanara-maso ny fifidianana. Raha ny fahamaroan'izy ireo araka izany dia voka-pifidianana madio sy mangarahara tokoa no andrasana. Lafim-baovao hafa kosa indray, mahatratra 4 taona isan'andro ny fako rofin'ny Samba eto an-drenivohitra. Olana nefa tsy fahampiany fitaovana ka mahatonga ny mponina manome tsiny ny loto miparitaka etsy sy eroa. Manoloana izany dia mitady vahaolana maharitra ny teo anivon'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana niaraka tamin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny sitraka fiara miisa 12 miampy kojakoja hafa mifanaraka amin'izany ny Samba mba hanampiana azy ireo amin'ny fitaovana fako ary indrindra hiatrehana ny fiavian'ny fahavaratra. Vaovao tateriny Edena Ilia. Noho ny fitombon'ny filanimponina Antananarivo renivohitra no isan'ny nampitombo ihany koa ny fako rofina isan'andro. Tsy latsaky ny 4 taona isan'andro ny fako rofin'ny Samba eto an-drenivohitra. Amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao no tena mampivangongo izany noho ny fiakaran'ny vokatra maro samihafa, indrindra fa ny voankazo ka mandoto ny tanàna. Ka anjaran'ny Samba izay tonga hatrany amin'ny 4000 tonnes isan'andro ny fako izay rofin'ny Samba isan'andro. Bokontsika mba hanaja ny lalàna misy izay hoe amin'ny 5 ariva ka hatramin'ny 4 alina tokoa tokana ihany ny fanariana ny fako. Mbola olana hatramin'izay nefa ny tsy fahampiany ny fitaovana entina manatanteraka ny asa hoy ny teo anivon'ny Samba. Taorian'ny fiverenan'ny ministry ny rano Roland Ravatomanga teo amin'ny toerana indray no ny fampidiniana niaraka tamin'ny komina Antananarivo renivohitra ny fitadiavana vahaolana maharitra momba io resaka fako io. Izy araka izany ny tetikasa famadihana ny fako ho lasa zezika
toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Fa ny tena zava-dehibe dia ny nanomezana ireto fitaovana fiarabe miisa 40 miampy kojakoja samihafa. Nidinika ny ministera niaraka tamin'ny fitantanana ny fanjakana Ray Manontolo commune ny Samva hoe inona ary no atao dia hita tamin'izany hoe ndao misy projet maromaro izay afaka atao fa tena zavatra anankiray izay tokony aharitra ny fiarabe eritreretina hovidiana omena ny Samva dia eo amin'ny 40 misy ny 5 metatra toratelo misy hatramin'ny 20 metatra toratelo 20 mètres cubes sy 15 mètres cubes izay mahazaka hatramina entre 20 à 30 tonnes de déchets ny indray mitatitra. Mbola ezahana ny anampiana ireo fitaovana ireo saingy ny mahamaika aloha dia ny atrehana ny fahavaratra izay fotoana mampaloto ny tanàna sy mampirongatra ny karazana aretina maro toy ny peste. Manampy betsaka ny Samva ny komina Antananarivo renivohitra amin'izao ary antenaina fa ampivoatra ny tanàna sy anatsara ny fomba fiasa ny fisiany ireo fitaovana raitra ireo. Na izany aza miainga amin'ny tsirairay mihitsy ny fanadiovana ny tanàna fa tsy tokony andry ny hafa. Ny fanadiovana n'Antananarivo dia miainga amin'ny vatan'olona tsirairay miainga amin'ny fokon'olona ary miainga amin'ny quartier rehetra. Ny tsy fantotoana dia fa anisan'ny fanadiovana ary izay zavatra izay dia mitaky fanabeazana ho an'ny tsirairay sy isaky ny tokantrano. Ka izay zany ho iteneko eto ho an'ny mponina Antananarivo mba hahalala an'izay fanabeazana izay ary indrindra anaraka ny lalàna mifezy efa nyteneniny Andriamatoa Tale Jeneraly toa momba ny fanariana amin'ny fako. Omaly-tolakandro moa no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana entina anadiovana ny tanàna Antananarivo ireo tetsy Ampasapito. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanimpotoana ny fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao rivo-doza 3 na 4 ny vinavinaina andalo eto amintsika amin'ity vanimpotoana ny fahavaratra ity. Efa miomana amin'ny fiatrena izany nareo anivon'ny BNGRC na ny Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes. Efa misy ny fampiofanana ireo mpiara-mody mantoka amin'ny BNGRC amin'ny fiatrehana ny loza ary ny fitaovana manikoa dia efa miparitaka any amin'ny faritra. Loza voajanahary maro no mpahazo an'i Madagasikara matetika toy ny fiakaran-drano, ny rivo-doza fa eo ihany koa ny haintany. Amin'ity vanimpotoana ny fahavaratra ity izao dia vinaniana ho rivo-doza 3 na 4 no andalo eto Madagasikara. Manoloana izany indrindra dia nilaza ny BNGRC fa efa vonona tanteraka izy ireo amin'ny fiatrehana ny loza. Isika moa zany raha mahafantatra amin'izao fotoana izao fa tonga ny fahavaratra fa na io ara moa ny fahavaratra fa isika dia anisan'ny firenena izay miatrika foana zany isataona ny loza voajanahary betsaka dia betsaka. Ary anisan'izany moa zany ny tondra-drano sy ny rivo-doza dia efa miomana ho an'izay zany isika ary ireo mpiara-mody mantoka amintsika na eto an-toerana na avy any ivelany moa zany amin'ny fotoana izao dia matetika mitondra ny anjara birikiny mba hifanampiana amin'ny firenena malagasy. Tamin'ity androany ity ihany koa dia nisy ny fanomezana Koet 720 sy 700 avy amin'ny fanjakana Sinoa tetsy amin'ny foibe toeran'ny BNGRC tetsy Antanimora entina hiatrehana izay fiavian'ny loza izay. Zavatra nisy teto zany dia ny fandraisana ny fanomezana avy any amin'ny zareo ambassade de Chine fanomezana an'reto couverture reto ho an'ny reo hiatrehana zany ny filana raha sendra misy ny loza na mandalo eto Madagasikara. Natao zany reto karazana hoe fitaovana mipetraka ho fiandry. Fa fanao ny firenena avy any ivelany sy ny mpiara-mombonantoka amin'ny BNGRC ny manome fanampiana toy izao isan-taona ho fanampiana antsika amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Isaorana